Fahasalamana indray kosa nanainga androany sy teny amin'ny foiben'ny salama Tanjombato ho any amin'ireo CSB misa fito amby efapolo sy telonjato manerana ireo faritra dimy any amin'ny tapany atsimon'nosy ireo fitaovana kojakoja momba ny fahasalamana entina namafisana ny fandraisana ny fahasalaman'ny reny sy ireo ankizy ao anatin'ny tetikasa avatsy ny banky iraisam-pirenena vola no nahafahana nanao izany rehetra izany. Punina mahery ny valoety sy efatra tapitrisa avy amin'ny faritra dimy voasikajo manana taham-pahafatesany reny sy ny zazambony ary manana taham-pahantrana-ambony any amin'ny tapany atsimon'nosy iny dia androy vadivavy fitovinany atsimo atsinanana matsiatra-ambony ary amoromania no mahazo tombotsoa ny tetikasa fanohanana vonjy-maika makasika ny fanabeazana ny fahasalamana ary fanjarian-tsakafo na ny projet Posens izay avatsian'ny banky iraisam-pirenena. Ity tetikasa ity izay maritra telo taona dia makasika ny fanaovana ireo vaksiny ilain'ny vehivavy mitondra voka sy ho an'ny zazalatsaka ny 5 taona, ny fitaovana ilaina amin'ny fiterahana ary fanomezana fanafody eny anivon'ny CSB misy 7,700 amin'ireo faritra mpahazo tombotsoa ireo. Misy ihany koa ny fampitaovana ho tanterahana eny anivon'ireo CSB ireo. Dia misaotra raha-poa-tsaina ny Banque mondiale any ireo fanomezana lehibe tena hita 347 motos, 2 milliards d'ariary de médicaments ary ao koa ny matériel rehetra ilaina amin'ny hôpitaly amin'ny CSB 347 CSB zay alefa indray mba hoe mba havita ary aharaka fa tsy androany ihany no anomezana azy fa tsy maintsy ho gérena tsara izany any zany fanafody omena azy zany tsy maintsy ho gérena rahana tsara hoe maharitra firy andro rehefa ohatra ka hoe 8 efa ho lany dia efa ampina indray zany dia gestion esorana ny Andriamatoly directeur général ny salama zay mitondra an'izany mitondra fahafaham-po mihitsy ho an'ny fahasalamana eto a Madagasikara ary fantatra manerana ny tany mihitsy any Afrika fa tena voatantana tsara ny momba ny fanafody isan-karazany zay ampiasantsika eto Madagasikara. Ity tetikasa vatsiny banky iraisam-pirenena ity dia nasomatsim-bola mitetina hatrany amin'ny 520 tapitrisa dolara ho an'ny sehatra ny fahasalamana. Natao indrindra hamporisiana ny vehivavy anatona toeram-pitsaboana ka mba tsy ho sakana ny tsy fananana enti-manana amin'ny vidy ireo fanafody sy kojakoja fahasalamana ilaina amin'ny fiterahana ny tetikasa hoy ny fanamarina ny solitena ny banky iraisam-pirenena Ramatoa Coralie Gevers. Ity tetikasa ity izay notanterahana taoriana ny fisian'ny fiatohan'ny famatsiana kit accouchement gratuit teny anivon'ireo tompom-pahasalamana tamin'ny taona 2024 ka nisy fiantraikany tokoa teo amin'ny farisian'ny vehivavy manantona toeram-pitsaboana. Ny foibe-pamatsy fanafody salama Tanjombato safidian'ny banky iraisam-pirenena isahana ny fitsizarana ireo kojakoja fahasalamana sy fanafody any amin'ireo CSB mpahazo tombotsoa. Antony safidy moa ny mbola nahazoany ny salama fanavaozana ny certificat ISO 9001-2008 tamin'ity taona ity. Salama centrale d'achat de médicaments Madagasikara zay efa niorina 20 taona lasa moa zay zany tamin'ny 1999 dia nanohy ary natanteraka ny famatsiana fanafody ny tompom-pahasalamana mpanjakana rehetra teto Madagasikara. Eny fa na dia tao anatin'ireny fotoana sarotra zay diavin'ny firenena oreny azy. Ankehitriny dia mavaozina ny certificat ISO 9001-2008 ny salama. Izy io zany azo tamin'ny taona 2012 ary 3 taona ny fahaletany tamin'ny volana jolay lasa teo zany no nisy ny atao hoe évaluation mikasika an'izay dia mahafantarina zany hoe miavao indray zany ny certificat ISO 9001-2008 ny salama. Certificat io moa dia mariky ny fanarahana fenitra eo amin'ny tsika hoe fitantanana amin'ny ankapobeny ary fenitra iraisam-pirenena izy io raha ny firenena rehetra manaiky zany izay nasa manana zany ISO zany hoe misy fandaharana sy fandaminana araka ny tokony izy. Eto Madagasikara dia eo amin'ny 10 eo ny isan'ny orinasa manana an'izany certificat izany.
Nanainga androany teto Tanjombato ireo fiara-lehibe misy 3 hitatitra ireo fanafody sy kojakoja momba ny fahasalamana ho any amin'ireo faritra 5 any amin'ny atsimon'ny nosy iny ka hatramin'ny farany volana septambra ho avy izao no fetim-potoana nomena amin'ny fanatanterahana izany.